laza tamiko andriamanitra fa ny conservatisme no anjaka amin'izao vanim-potoana izao a ezaka izy ireo hiditra ao Royaume-Uni ary nanomboka amin'ny taona 2024 sy mihoatra an'izay nanomboka tamin'ny fahavalo volana May 2024 natanterahana izay a fa amin'an'izay hoe zareo izy a ny fiovana maneran-tany a mazava ho azy izy fa ny fanavaozana dia miakatra amin'ny tany tsy mahazatra ary zareo fotsiny ny atoko-piasa ka nidina hatrany amin'ny atoko-piasa nidina tamin'ny 5,3 roamonja no ambonina tiako ianao izy hivavaka mba tsy ho very ireo gouvernementareo izay efa manomboka tena lasa mpandalany nentin-drazana satria lasa mpandalany nentin-drazana ny Europa tao anatin'ny taona vitsivitsy fa niverina kosa ny libéral raha ny momba ny Europa dia laza tamiko andriamanitra fa ny fandalany nentin-drazana no anjaka amin'izao vanim-potoana izao ary tondra ny conservatisme nahitana faharesena goavana hozy izy ho an'ny atoko-piasa tahiriny Prime Ministre Keir Starmer ny fifidianana teo atoerana tao Royaume-Uni ary mahasaiza 5,900 teo noho ny fanavaozana izay manampy amin'ny fiovana fanohanana ara-politika manerana ny Europa izay azahoany antoko-pandalany nentin-drazana tombony bebe kokoa dia ny hojerentsika hozy izy tamin'ny fifidianana parlemanta Europeana tamin'ny taona 420 niakatra 420 isanjato ny isan'ny antoko-pandalany nentin-drazana tamin'ny Portugal kosa niakatra nahazo 80 ireo parlemanta ireo telopolo sy roanjato ny atoko-sega ary efa hozy izy tao amin'ny nasionaly Frantsa nazahoana larana voalohany tamin'ny 30 isanjato nitoana fanamaso ny Ubet Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Habits.